Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza be resaka raha tianao ho tanteraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny Baiboly dia tena boky fahaiza-miaina. Mampianatra antsika ny toetra sy ny fihetsika ary ny toe-tsaina sy ny fahendrena izay tokony antsika kristianina miaina. Ary raha mijerintsika ohatra ny tantaran'i Jesosy Kristy voasoratra ao amin'ny Luka 5:7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 12:20 dia tena mahita an'izany lesona izany tsika. Satria nanontany tamin'ny mpianatra izy ny amin'ny hoe ataon'ny olona ho iza moa ao. Dia ny mpianatra moa ny teny hoe ataon'ny olona ho Elia, Jaona, ray amin'ny mpaminany taloha efa nitsangana. Dia avy eo izy nanontany hoe ary ianareo kosa iza moa ao aminareo. Dia Petera namaly manao hoe ianao no Kristin'Andriamanitra. Dia izao rehefa nahagaga eo amin'ny andininy 20 rehefa niteny an'izay Petera dia ozy izy manao hoe ary izy ny teny mafy azy sady nandrara azy mba tsy lazalaza izany amin'ny olona. Ary izy ny teny mafy azy. Izany hoe raha dika amin'ny fomba azahoantsika azy dia tena ohatran'ny hoe ny bedy. Tena hoe bedesiko nareo raha miteniteny an'izany any ambadika any. Tena aza teniteneninareo any ambadika mihitsy n'izany. Aza lazalazanareo any ambadibadika any mihitsy n'izany zavatra niteneninareo teo izany. Nefa dia marina izay izay ilay marina hoe Kristin'Andriamanitra izy. Satria nahoana eo amin'ny andininy manaraka ao nahitantsika ny antony nahatonga azy ny teny hoe aza tenitenenina ilay izy. Ozy amin'ny andininy 12 manao hoe ny zanak'olona ozy izy dia tsy maintsy hijaly mafy ka ho laviny olona sy ny lohan'ny mpisorona mba ny mpanoradalana sady hovonoany ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Io zany ilay programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Io zany ilay fahalalan'Andriamanitra sy ny soritan'Andriamanitra ho azy. Fatany mazava tsara io ka ny filazalazana ilay resaka hoe Kristin'Andriamanitra izy eto sy eroa dia mety animba ny programan'Andriamanitra io indray. Satria raha ohatra zao ka henon'ny olona fotsiny zao zany tonga dia mety tsy ho zakan'ny olona mihitsy tonga dia napitsitra izy dia mety hisy hamono. Dia tsy vita akory ny tena mission satria mbola misy hafatra be dia be izay tiany ho lazaina sy ho zaraina amin'ny olona. Izany hoe tena stratégie fahendrena mihitsy izany no ampianarin'i Jesosy Kristy antsika eto amin'ity tantara ity amin'ny hoe indraindray nitsika ihany no manakorotana ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria be resaka loatra isika. Mitantara etsy sy eroa loatra an'ilay izy dia vao maika ilay izy tsy tanteraka. Ny olona niravana tsy ho faly daholo ny amin'ny zavatra izay tantaraina ao aminy. Ary tadidio tsara fa ao amin'ny Genesis zao dia misy tantara tena hetsika tsara, ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama rehefa nitenenin'Andriamanitra manao hoe ento io zanakao io vonoina, atao sorona, atao fanatitra ho aho. Dia jerevy tsara fa tsy niresadresaka an'izany tamin'ny vadiny ary izy. Tena nakombony mihitsy ny vavany satria fatany izany hoe izay ny programan'Andriamanitra tonga dia lasa izy mifoha maraina dia indao. Dia teny an-dalana teny izy mbola nanontany hatramin'ireo le zanany, hatramin'ireo le mpanampy azy ireo ahoana sy ahoana tsara izy ity aiza marina le sorona sy ny ohatran'izany dia tena tsy niteny mihitsy izy satria raha ohatra ka niteny an'izany mba heveriny sainao raha ohatra ka niteny an'izany tamin'ny Sara izy hoe zao no tenenin'i Jesosy Andriamanitra tamiko hoe vonoina hono ity zazy ity atao sorona. Nefa i Sara fantatsika tsara fa Sara dia femme difficile be fa tena angambany dia tsy vitany azy mivady ary tsy ngambany dia nisaviritaka teo sahirana teo izy nandamina ny Sara aloha. Ka tena hoe mila fahendrena ry havana, mila fahanginana, aza be resaka fa tena mirosoa moramora mba ahatanteraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Za manokana zao dia efa nisy an'izay mihitsy nampianarin'ny olona anahy. Satria ohatran'ny hoe entin'ilay fahatsorona dia miresaka etsy miresaka erony amin'izay zavatra tokony atao sy hoe tiana atao. Dia indray mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra na heno anao hoe mikarakara dossier, mikarakara bourse sy ny ohatran'izany dia na heno anao izy dia ozy izy mantsana hoe avy ianao pasitera, avy ianao vetivety ozy izy. Satria teo mason'ny olona teo ny resaka an'ilay hoe mikarakara dossier dia natsony moramora toy izy manao hoe zao pasitera aza tenitenenao amin'ny olona mihitsy n'izany zavatra karakarainao izany ozy izy. Fa tena teneniko anao fa tsy ho faly daholo akory ny olona hahenao izany zavatra teneninao izany ozy izy. Fa tena hoe izay olona tsy maintsy tokony resahanao an'izany ihany no hiresahanao an'izany fa aza ataonao gazety be ohatran'izao mihitsy izany zavatra tianao atao izany fa ny olona ozy izy vao hahenao an'izany dia misy ny sasany na izy hanao zavatra samihafa any ambadika any na izy tsy ho faly mihitsy dia hanao izay fomba rehetrarehetra tsy halasanao. Dia tena tonga saina ary tena marina ilay izy ry havana ary tena mifandray amin'izao resaka izay resahana amintsika zao mihitsiny. Fa tsy hoe hikarakara taratasy andeha any an-dafy ianao dia vao azonao fotsiny ny passeport dia fa lasa ianao andeha hanao gazety be eraky ny olona hoe eto ambavaka fa ho any an-dafy, eto ambavaka fa ho any an-dafy.
fa tena mila fahendrena ry havana, tena mila fahendrena. Zay olona tena hoe tsy maintsy resahana ihany no resahana. Ary rehefa misy zavatra zay fantatra hoe tiany ny tompo ataonao aza tonga dia atao resaresaka be sy resaresahana be ohatrao fa na ny devoly koa mba maniraka olona anakorotana aniny programan'Andriamanitra iny rehefa avy eo dia ianao indray avy eo nefa nanina ilay izy no nikorotana nefa zavatra tena tsara tarehy be ohatran'izao no niresahako tamin'ilay olona tsy tamin'ny-pahendrena nitondranao azy. Tena stratégie tetikady mihitsy no ampiasain'ny tompo io mba ahatanteraka ilay programan'Andriamanitra izay efa masaka atao anatin'ny sainy dia tsy maintsy nangina nakombona daholo ny vavan'ny mpianatra ary tena ny be desiny mihitsy manao hoe tandremonareo so miteniteny izany any ambadika any fa misy programan'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ho tanterahana amiko. Eny fa na dia marina aza ilay izy dia tsy maintsy nangina aloha ny vavan'ireo mpianatra teo anatrehan'izay fahamarinana izay mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mba mila ianarantsika izany fahendrena izany fa tena aleo ry havana mandeha milamina, mandeha moramora, manana tetikady stratégie ahatanterahanao ny tanjona eo amin'ny fiainanao fa aza edinao fahatsorana be loatra ka dia anao gazety be etsy ny zavatra rehetra fa izy ianao ihany dia mety anakorotana ny programan'Andriamanitra raha ohatra ka tsy mitandrina. Dia ny tompo any hanome fahazava-tsaina ao antsika ahafahantsika mahatakatra izay tokony hampiarantsika an'izany eo amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.